tsy misy fiaraha-monina mirindra eto Madagascar raha tsy misy ny firaisan-kina amin'ny samy malagasy. Ny firaisan-kina no hery ny tao-trano tsy vita raha tsy fanankonana. Samy Gasy, fandaharana vokariny sedra Madagascar toana maso amerikana. Ampahafantatranao ny paikady entin'ny tondrana sy anatanterahany tetikasany mandritra ny rovolana farany ny groupe Fanjiry. Misy an'ny rakotsonan'ny Sandra avy ao Tomasina, Ahmed Amina Couronne avy ao Tananarivo, Randriamalala Bonhomme avy ao Toliara, Randrenasolo Erintsomisa avy ao Tananarivo, Randrenasolo José Bertin avy ao Tananarivo, Razanaday Bonaventure Thomas avy ao Fort Dauphin. Mpanao gazety kosa no vahiny raisin'ny Samy Gasy anio ny asa fanaovan-gazety sy ny fandraisan'izany amin'ny rindram-piaraha-monina no horesahana sy ifanakalozana aminy. Tsy adino ihany koa ilay fanontaniana efa mahazatra anao mpiaino mialohan'ny sarantsika no hanolorana izany ho anao ary ny laharana 03232 hatrany no hamalinao SMS izany. Salama daholo tompoko no Roraoel Arson sy mampionona Ravalson manolotra ny Samy Gasy anio mba ho ary sika ara-dalana manomboka eto. Samy Gasy ny vaovao. Fanjiry, inona ary ny paikady entinareo hitondrana ny fanatanterahana ny tetikasy manomboka eto? Ie, efa tena eo amin'ny fotoana zany fanatanterahana amin'ity telo volana farany ity. Iona iaraka amin'ny mpanohana ara-bola izahay satria nisy fangatahanizy ireo tsy atao eto Antananarivo ny etsika izay ho atao fa mba atao any amin'ny faritra mba ahafahan'ny tanora any amin'ny faritra isitraka tanteraka ny asa izay ho atao ary any atsimo no eritreretana hanaovana an'izany. Dia ao anatin'izay no eritreretanay hoe ny mba entinay zany dia mba hiezaka izay ny tazona hoe angataka amin'ny mpanohana ara-bola io mba roa andro ihany no anaovana ny etsika fa tsy ho atao ray andro akory hoe ahena ray andro. Tamin'ny voalohany dia eto Antananarivo no eritreretina ho nanaovana le inisiativanay zany. Fa hitatsika tsara fa nisy ny recommandation nataon'ireo jury tamin'izay fotoana izay hoe aparitaka makany any amin'ny faritra le zavatra dia mifandraika mitovitovy ihany satria ny mpanohana koa moa zany efa miteny hoe hoentina amin'ny faritra ny tsaratsara kokoa dia ohatra ny fanojo ihany ka ny fanatanterahana an'izay ny fanamafisana an'izay manomboka amin'izao zany no ho eritreretina atao zany. Tsy efa kely angamba anatin'izy dia hoe ny tena tanjona kendrena anatin'izay dia ny hoe ny fihezan'ny tanora sy fampitokisany amin'ireo mpitandro filaminana. Zay zany azo lazaina hoe ny zava-dehibe dia hoe mila mahafantatra zany le tanora ary mila mahafantatra ihany koa ny mpitandro filaminana dia tokony fanakalo hevitra zareo tokony ifampizara zay fomba fijery hoe ahoana no anamafisana amin'ny fandriam-pahalemana amin'izao fotoana izao. Ao anatin'izay tanjona tiana kendra zany dia hoe tsy maintsy misy fifampizarana, tsy maintsy misy fifanakalozana ary tsy maintsy misy koa zany fametrahana vina eo amin'izareo atoerana hoe izao no tiana hipetraka dia ny tanjona kendrena ngamba dia hoe ireo tanora ireo koa dia olom-pirenena modely afaka mifampizara amin'ny mpiara-monina aminy zany hoe niezaka atao amin'ny fametrahana fandriam-pahalemana maharitra. Nareo ve resy lahatra fa hoe nieritreritrinareo tamin'ny voalohany Antananarivo no anatanterahana an'ilay tetikasa ho avadika any amin'ilay faritra le izy tsy hanova nylay efa paikady efa nieritreretinareo ve izay zavatra izay? Eka ho anay ao amin'ny groupe Fanjiry moa zany dia tsy mampiova zavatra zany zay satria ny resaka tsy fandriam-pahalemana dia manerana Madagascar tsy eto Antananarivo ihany dia saika mitovy zany izay endriny tsy fampitokisana eo amin'ny tanora sy ny force de l'ordre zay manerana ny nosy zany hoe ny eto Antananarivo dia mbola mitovy ihany koa any amin'ny faritra fa ny ataoko hoe ny tombony kely ho any amin'ny faritra zany any no tena ahitana tranga somary maromaro amin'izay sehatra tsy fampitokisana eo amin'ny tanora sy ny mpitandro filaminana zay ataoko hoe tsy dia mampiova ny paikady zay efa napetrakinay zany zay. Anapiko kely anazy koa angambany dia tena tsy manova
azo lazaina raha hoe manamafy kokoa ny tanjonay satria trany am-piandohana matoa zay ny safidy an'io hoe inisiativa mikasika ny tanora sy ny mpitandro filaminana io dia noeritreretinay hoe zavatra tsotra no ataonay mba hahafahan'ny olona rehetra zay mahita hoe vonina ny andray anjara zany dia afaka anatanteraka n'le asa ataonay hoe ny olon-drehetra zany dia afaka manatanteraka an'io fa tsy ho tazominay hoe ho anay fanjiry io dia izahay ihany ny tokony hanao azy fa izay rehetra manam-paniriana ametraka n'izay fifampitokisana sy amerina izay fifampitokisana eo ampitandro filaminana sy ny vahoaka mihitsy fa tsy voatery hoe ny tanora irery ihany dia afaka makatahaka ary manatanteraka ny asa ataonay noho izany na aiza natanterahana an'io asa io dia mety foana fa araky ny voalazany bonhomme teo moa hoe atao any amin'ny faritra izy dia vomie mety raha ny sitrakay dia any atsimo satria manana mpikambana anankiroa zay ray avy ao Tuléar dia ray avy ao Fort Dauphin dia raha ny sitrakay dia any amin'ray amin'ireo toerana ireo zany nanaovanay azy dia vomie mapety satria fantatritsika loatra ny asan-dahalo fa matetika dia tanora no tena ao anatiny zany asan-dahalo zany ka noho izany tena manamafy orina be arany ny fanaovana azy any amin'ny faritra. Efa misokatra ny fifidiananao mpiaino ireo tetikasa iombonana miompana fandriam-pahalemana sy ny filaminam-piaraha-monina. Tetikasa 10 tanterahan'ny groupe 10 vondronandreo pisbildera enina amin'ny 20 mianadahy no aroso tsarainao mpiaino io. Ny larana 032 032 30 no andefasanao SMS. Raha isafidin'ny groupe aina avao ianao dia alefaso SMS ny IC espace 1. Raha isafidin'ny groupe GSM dia alefaso SMS ny IC espace 2. Raha isafidin'ny groupe PIS dia alefaso SMS ny IC espace 3. Raha isafidin'ny groupe Fanjiry dia alefaso SMS ny IC espace 4. Ary raha isafidin'ny groupe mandrava sarotra dia alefaso SMS ny IC espace 5. Filan-kevitra 032 32 032 30. Manahoana indray ary ny paikadinareo ampahafantarana ny tetik'asanareo ty any amin'ny mpiara-monina any aminareo any ohatrany hoe iaminazy hoe Antananarivo Razana da Bonaventure any à Fort Dauphin Nancy any Tomasina Bonhomme any Toliary ahoana ny paikady indray zany no ataonareo ampahafantarana ny olona sy safidianany olona any amin'ny toerana misy anareo zany ilay tetik'asanareo. Amin'ny alalan'ny enquête zany no anaovanay an'le fomba le hoe atsapana an'le perception an'le tsirairay amin'ny alalan'ny bulletin de score zay dia rehefa manao enquête zany le olona amin'izay fotoana zay dia sady manao ohatrany hoe dokam-barotra kely zahay hoe ity zavatra ho ataonay ity dia ao anatin'ny asa entina hamerenana ny fifampitokisana eo amin'ny mpitandro filaminana sy ny tanora ka alohan'ny anaovana an'izay asa zay dia tsara ny mahalala ny mahafantatra hoe inona avy ny zavatra eritreretin'ny olona ataontsika hoe fitsapa-kevitra kely zany ahalalana ny mitoritory olona amin'ny fifandraisana sy ny fiara-miasa eo amin'ny vahoaka sy eo amin'ny mpitandro filaminana dia ao anatin'izay ihany koa no ampahafantarinay hoe tsy sasapona izy raha mameno an'iny miaraka aminay satria eo amin'ny 900 eo farafahakeliny zany no ho fenonay dia efa olona 900 sahady zany no voakasikay mafantatra ny asa izay ataonay ao anatin'izay bulletin de score nyteneninao sy izay. Ny fomba fahatarana zay igny maloha dia efa eo zany ny ataonareo atao amin'ny SFCG zay hoe manaparitaka n'le vina zany na le tetikasanay atao anatin'le izy fa ankoatran'izay zany tsy raray dia efa manao ny sy ngamba hoe fampelazakevitra fa hoe fampafatarana amin'ny ankapobeny ny loza mandindona ny firenena amin'ity tsy fandriam-pahalemana ity dia ny tetika hoe ahoana ny paika ahafahana mametraka n'izay fandriam-pahalemana zay sy ny fanamafisana azy samy manana ny anjara toerany to zany amin'ny fahatra misy azy zany ny tsiraray amin'izay fotoana zay miasa kely manodidina ny fokotanina zay olo-patara zany anatin'ilay izy ny fampiresahana anaovana dinidinika tsotsotra eny dia zay zany fomba anankiray io zany anaparitahana lay tetikasa tiana ho tanterahana. Ny akabiazanay reto mitarika fikambanana ao anatina fikambanana maro samihafa dia miaingavy amin'izay aloha voalohany indrindra betsaka koa no afaka mifanerasera amina média ny radio sy ny sisa any amin'ny de proximité
de afaka rehefa mazava zany a io manomboka amin'ny latsinainy nazahoana hoe mazava ny lalana tena mipetraka tsara de iny am'izay no hoentina hoe makany am'izay toerana satria zay verina ny mitoerana misy anay a de tsy maintsy anaparitaka an'io am'izay rehetrarehetra mifanandrify am'le izy ihany zany. Fantanina farany raha ohatra ka hoe satria anatin'ny fifaninana antsika raha ohatra hoe fanjiry zany no mahazo ny larana voalohany amin'ity a de inona no mety hitranga de ho faly aloha voalohany indrindra ny izahay satria midiky zany fa nanaitra sy mifandraika tanteraka amin'ny filan'ny olona ny tetikasany entinay zay nga many tena antony hoe mahafaly anay hoe mipaika ary tena mifandraika tanteraka amin'ny zavatra etaetan'ny olona ny tetikasa no entinay ka noho izany a toy ny ataontsika hoe vokatra soa angamba zany ny mahavoalohany anay ary midiky zany hoe tokony manao ezaka hampafantatra bebe kokoa ny fomba nanatanterahanay ny asa mba hahafahan'ny olona maro akatahaka ary mba hiparitaka manerana ny nosy ny asa zay tetikasa zay entinay satria zay moa ny tena tanjonay enina menada. Tanora ianao natao anao ny tetikasan'ny groupe Fanjiry ka aza misalasala misafidin'ny groupe Fanjiry ao amin'ny larataroby 032 32 032 30 IC espace 4 efa misokatra ny fifidiananao mpian reo tetikasa iombonana miompana fandripalemana sy ny filaminam-piaraha-monina tetikasa 10 tanterahan'ny groupe 10 vondronandro pisbilder enina am'roapolo mianata no aroso tsarainao mpiaino io ny larana 032 32 032 30 no andefasanao SMS raha isafidin'ny groupe aina avao ianao dia alefaso SMS ny IC espace 1 raha isafidin'ny groupe GSM dia alefaso SMS ny IC espace 2 raha isafidin'ny groupe PIS dia alefaso SMS ny IC espace 3 raha isafidin'ny groupe Fanjiry dia alefaso SMS ny IC espace 4 ary raha isafidin'ny groupe mandrava sarotra dia alefaso SMS ny IC espace 5 filan-kevitra 032 32 032 30 Alphonse Andriamahaly mpampianatra amin'ny asa fanaovan-gazety no raisin'ny Samy Gasy anio atraiza re no ifandraisan'izany asa fanaovan-gazety zany sy ny fiaraha-monina. Samy Gasy mandray vahiny mandroso tompoko. Ya Andriamatoa Alphonse mpampianatra amin'ny asa fanaovan-gazety rehefa niantsehatra ihany koa tamin'izay hoe asa fanaovana gazety zay ho an'izay asa fanaovan-gazety re inona no mety hoe andrasana zany amin'izany hoe mpanao gazety zany amina resaka hoe fampitam-baovao ho any amin'ny fiaraha-monina amin'izao fotoana izao tena mahavariana fa na dia tsy mbola betsaka ohatr'izao aloha zany ny gazety mpiseho isan'andro na isan-kerinandro na rehefa hoe gazety ny radio ny television efa mandeha ihany koa neny amin'ny tambazotra amin'ny internet nefa dia ohatra mbola ohatr'izao foana le fiaraha-monina eto amintsika dia fiheveriko azy manokana zany misy lafiny be dehibe mbola mila fiezahana na fanarenana na tokony hialana mihitsy mba hahomby azana hoe ampivoarana ohatra ny firenena satria na tena na tsy tiana mandray anjara amin'izany sehatra zany ny asa fanaovan-gazety na dia ho an'ny fiaraha-monina fotsiny ihany azy ho an'ny fiaraha-monina indrindrindrindry dia ohatra zany zao hoe ny ady hevitra tokony mba hisy dia atao amin'ny kitsipo nefa tsy hisy ady hevitra anaty fiaraha-monina raha tsy manana vaovao feno sy ampy ahafahany miady hevitra mba hisiany tenerana mety iombonana angambo raha izay no erahany maro eo anivon'izay fiaraha-monina zay androsoana amina lafin-javatra iray raha za zao mampianatra dia manana ndraikitra ihany koa satria be dehibe ihany nefa nampianarina le mpanao gazety nefa ahoana moa tsy tafity zay afatra izay fa io zany tena ny mpisehitra rehetra ao anatin'ny fiaraha-monina ny voankazo koa dia ny mpanao gazety ihany koa zay fahitako an'le izy aloha amin'ny ankapobeny
aroanao zava-misy indraindray hoe vaovao anankiray a mivoaka samihafa ny fomba famoahan'le mpanao gazety azy a samihafa ihany koa nefa ny andraisan'le ataontsika hoe le vahoaka aty izay mpiaino anazy inona ny tena mahatonga zay ny raha hoan'ny mpanao gazety ny andraikitra amin'izay dia tsotra hoe mahavarina tokoa aloha mahita eo amina gazety maromaro a lafiny zavatra ray mivoaka dia zavatra faran'izay tsotra indrindra tokony raisana ny hoe inona ny zavatranga ny zavatranga marina zany a tsy mbola asiana ny fanankevitra mpanao gazety dia zay fotsiny zay nefa tena fototry le asa zay tsy voatsa zany hoe tena any am'le fototry le asa mihitsy ary na atao aza hoe voaja ihany sasatsasany am'ireo voavalo ny fanotaninina fototra sasatsasany dia kosa aloha dia tena adevitra ady fiady mihitsy raha resaka hoe adevitra rehefa nazava ny dikan'iny am'izay a dia samy manana ity izay tsy maninona zay fa mba farafaratsiny aloha miara-miaingy amin'ny hoe inona marina no ny tranga dia am'izay mba misy ny fahitsiana zany a sy ny fanajana-ny mpiaino ny mpamaky ny mpijery amin'le hoe omeny olona ny vaovao fototra fa iny tsy inona masina iny hoe le iza nanao inona iza niara-ninona iza navitinina iza nalota ohatra iza namoafady to fiaraha-monina zany hoe nandika lalàna sasisa le hoe iza mba lazaina aloha zany le fototry le vaovao dia tahak'izay ihany koa le hoe inona le nitranga marina ny fotoana ny toerana reo tena dia ahoana ny fomba fisehony fa avy eo amin'izay anao dia hoe manazava manadiady ny fototra sy ny antony sisisa le antony zany a raha any hoe samy milaza antony sy ny fahitany azy manokana tsy dia mampaninona nge satria hiteraka adihevitra zay hoe misy mahita hoe ny mpanao politika no tena diso tamin'ny ny sinsisa fa matetika atao safy be matsina le izy na entina amina fomba fisainany tena manokana dia le fomba fisainany tena manokana iny indraindray a tonga dia mandisy mihitsy le vaovao fototra na le ao anatin'le vaovao iny lafindray ihany ny tiana hovaoboasana ny soroanan'iny ngamba dia hoe ary misy manao an'izany ny télévision na tsy nanarana azy hoe misy télévision zay tsy an'ny fanjakana mitarika adevitra miaingy amina zava-misy a re zao dia fomba iray araka ny fiheverako azy hoe mba entina manampy ny olona ahaiady hevitra ahaiaiky fa zay marina ny zava-misy ka raha manana ny fahitany azy manokana rahana hoe iny tsara iny ratsy manahirana maty dia tonga dia miteny mpanao gazety ratsy iny diso iny zany hoe raha vao mpanao gazety zany misalotra ny asan'ny polisy nano tsara zay moa fototry le asa mihitsy ny mampianatra an'izay dia efa tsy izy zay satria efa mampifoana zavatra tokony manaja ny fototry le asa dia miteraka fiaraha-monina ary raha nyteny atao hoe vonjam-peo télévision privé manao le izy anjara ndraiky tsy ny anao manjery-panjakana zay andoavan'ny vahoaka etra sy ny sisa any vahoaka aloha tena manao an'za fa indrisa atao amitsika mantsy iny koa hevitra mety hoe hevitra iny fa mety misy meky an'izay koa zay zavatra raha izay dia anisany mampandrika zavatra indrindra satria ny onjam-peo ny fanjakana an'ny vahoaka zay manerina ny nosy a dia misy olona mbola tsy mahazo sehitra anatin'izay ohatra rehefa mpanohitra na fitondrana iny na fitondrana inona mandraky tiany androany dia zay ny zavatra nitranga ankoatra ngamba teo mivanim-potoana reto mitantara hoe mba nisy any ny enana zany hoe samy mahazo miteny malalaka ary tsisy teritery tsisy fanontaniana aloha inona ny teneninao ho an'ny be sy maro ange na privé na publique zay keo tsy tokony adinoina dia inoko fa irindra tsaratsara kokoa noho izao ny fiaraha-monitsika ankoatr'izay moa samy manao ny ataony ary tsy tianitatra be fa tena le sotoavina efa very de very mihitsy fa raha ma hoe mpanao gazety tranahy ny aso mora mampianatra n'le asa gazety sy ny sotoavina ao ny vonjany asa any ny faniriko raha ny faniriko dia zay moa no resako anjara amin'ny fanifany isan-karazany reny raha mba manana zay fahitsiny zay mpanao gazety rehetra na ny fanjakana izy na ny privé izy ka manaja le atao hoe publika dia inoko fa hivoatra le fiaraha-monina ary miara-metana ihany koa amin'ireo mpisetra maro samihafa anatin'ny fiaraha-monina Samy Gasy mandray vahiny mandro sotompoko
manana volamena tokosantagnananao tsy manana vola fotsy atao joro tsaraninao tianao za hoe tianao fogna za tsy inona tsy manana vola be tianao za hoe tianao fogna za ela motiavanao zao tsy manana vitity ambateragna ambony sy kalamby tsy manana bostera ko ambona terananao izy koa baka lagona fa tsy volagneky avanao tianao za hoe tianao fogna za tsy agnina tsy manana vola be tianao za hoe tianao fogna za ela motiavanao tsy manana vavabe andrisiagna lahatranao tsy mavita bognabogna ko ambondroboagnanao izy koa ndraiky tambitamby ilainao tsy indrana za tianao za hoe tianao fogna za tsy inona tsy manana vavabe tianao za hoe tianao fogna za ela motiavanao manana ndraikitra amin'ny filaminana sy ny firindran'ny fiaraha-monina ny asa fanaovan-gazety ilaina ny famerenana ny sotoavina amin'ity asa fanaovan-gazety ity hoy ny filazan'ny vahiny Alphonse ANDRIAMAHALY izay niaraka tamin'ny Fandaharana Samy Gasy mandray vahiny teo. Efa misokatra ny fifidiananao piano ireo tetikasa iombonana miompana fandriampahalemana sy ny filaminana fiaraha-monina. Tetikasa 10 tanterahany groupe 10 vondronandro pisbildera enina amin'ny 20 mianata no aroso tsarainao piano io. Ny larana 032 32 032 30 no andefasanao SMS. Raha isafidin'ny groupe aina avao ianao dia alefaso SMS ny IC espace 1. Raha isafidin'ny groupe GSM dia alefaso SMS ny IC espace 2. Raha isafidin'ny groupe PIS dia alefaso SMS ny IC espace 3. Raha isafidin'ny groupe Fanjiry dia alefaso SMS ny IC espace 4. Ary raha isafidin'ny groupe mandrava sarotra dia alefaso SMS ny IC espace 5. Filan-kevitra 032 32 032 30.
atretondray ny fiarahantsika amin'ny mpiaino noro sa ahoana ity aloha le fanontaniana ho anao mpiaino ho an'ny androany raha ianao no anatin'ny groupe fanjiry inona ny tolo-kevitra rosonao amin'ny fanatanterahany tetikasa sy ny ezaka iombonan'izy ireo averiko ihany izay fanontaniana izay raha ianao no ao anatin'ny groupe fanjiry inona ny tolo-kevitra rosonao amin'ny fanatanterahany tetikasa sy ny ezaka iombonan'izy ireo ny 03232 03230 atrany no andefasanao sms amalinao izay fanontaniana izay rehefa mamaly ianao dia aza dinoina ilay anaranao sy ny toerana izay avianao ny site web ny Samy Gasy ihany koa dia afaka tsidianao ao amin'ny www.samgasy.mg afaka mitafa ihany koa isika ao amin'ny page Facebook ny projet Samy Gasy ary Madagascar no manohana ny tetikasa Samy Gasy noro Raoel Arsons Mampiona Ravalson teo amin'ny fanolorana androany isaorana renao mpiaino niaraka taminay mianada hatramin'ny farany isan-danirina nandrindra ny lafiny teknika veloma mandrapiresaka indray ary tompoko Samy Gasy fandarana vokariny search for common ground Madagascar toana masovo amerikanina Samy Gasy iray tanàna iray viny miaradio ho an'ny fandriam-pahalemana